atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Famonjena tantara nosoratany Lota Rafalmanana. Mpilalao ny tantara Louise Ravelso Sinèse Faly. niaraka tamin'ny Fetra Obelina Agi Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Famonjena tantara no totosainy maningotra. Anio no andro faro Ka manaona vaovao any atoerana ry Agent Omar. Professeur Dio. Azo lasainao mizotra tsara ka ny neverana azy aloha ny drafitra rehetra. Manomboka amin'ny saotaka amponina ao Antananarivo ary miely manerana Madagasikara momba an'le biby. Fô maika manampitrotraka koa ny talenta amin'ny mpanao gazety sy ny tsomiely na tambazotra serasera. Tsara loatra. Tsy diso velively fa maritako ny atao hoe malagasy na dia ty Afrika atsimo aza amin'ny fivatanako matetika rehefa mankaty Afrika. Eno a? Miandry ny retour avy any Monsieur le Ministre sika fa tsy mbola naray antso avy aminy mihitsy ahako. Taorian'ny ora maromaro zay. Raha tsy mbola miova ny fanapakeviny dia hiroso amin'ny etape manaraka sika. Araka ny reko tamin'ny Dr Robson dia hoe laboratoire anankiray ao Pretoria no afaka hikarakarana an'izany zavatra rehetra zany. Zay indrindra ny voasaiko lazaiko anao. Ny laboantsika ny Pretoria mantsy no mahafeno fepetra rehetra ahafahana mandray ny antanana an'io virus voa io. Zany hoe anio alina amin'ny valora no higadony eto Kimberley ny heliko aka ny appareil mitahiry an'ireo tube sy écouvillon misy ny échantillon ho afindra ny bro. Raha izany ene dia tsisy mamaky atsika fa vao maraina amin'ny sivy zao e. Na izany aza mino fa vohomana daholo ny mpitsony rehetra momba ny trajet io e. Mazava ho azy. Agent roa ihany no ilaiko hiaraka amiko. Heliko mantsy no hitondra atsika ka tsy misy atahorany. Voaray izay tsy eo za koa tsy mitsahatra manara-maso ny fivoaran'ny vaovao any Madagasikara e. Ny tambazotra serasera teo no anarahako an'izany. Vao tonga eto madamo zany tsika dia tsy maintsy hiala sady. Fa mino fa mazava tsara amilanga mba nitoromarika Monsieur le Ministre. Ay, fa mazava amin'ny epany aloha matoa hoe maika hiditra ty amin'ny efitra fitoeran'ny fitaovam-piadiana e. Reto miditra reto izy telo mitsamina. Itsy misy alzao ary esra. Mino aloha fa tsy sarotra ny ara asa amin'reto bany reto e. Tsy daity lafa efa maty any reo matony safidinga Ministra. Akama be atsika atao amin'ny tafika anke alzao e. Itsy misy ezara mo zanako tsy ampianarin-domando. Voangana izy mitsambo reo no avy namitahiraka tany Rwanda-tany. Dia tonga soa atao anatin'ny ekipako nareo telo mitsambo e. Zay sy tiady moe fa niaraina safoana hatramin'izay. Mitovintsika satria ny vola ihany ny antony voalohany anaovantsika ny tiasa mafolaka andatiny ity. Ny anjimy mo efa nitsorony mazava tsara fa noho ny vady aman-janany ihany ny tena himaty-matesany any tany lavitra any. Dia efa vonona hinana any amamy matoa miditra ho isan'ny ekipandra-jasy zany ko. Mazava ho azy rehefa vonontsika dimy mitsamy dia ndo ary e. Efa miandry atsika ao amin'ny pisto moa zany ny fiaramanidina manokana hitondra atsika any Afrika Atsimo. Any Kimberley moa zany marina kokoa. Mila tonga any tsika aneo amin'ny raika 10 alina any. Viva 98.8. Azafady professeur. Efa misivy sasany alina anie zao e. Kanefa tao tsy mbola manangasanga ihany ileko hitondra atsika ny Johannesburg. Ka zay indrindra ny voasaiko ilazako aminao hoe miova tapoka indray ny plan. Noho ny olana ara-teknika mantsy dia tsy afaka niala tany atoerana ilay heliko androany alina. Noho izany dia voatery andeha fiara sika ary hamakivaky ny RN12. Ka malaky ianao hoe omaly ilay fiara fa maika sika. Voaray zay tompoko. Agent Abdo.
Mahany ve? Azao Abdou. Manomana daba telo blindé ianga afaka 10 minitra. Vitra fumée mazava ho azy. Mahatoka ianao ary eo mariny amin'ny fiatoana sécurité antsika mandrapahatongany a? Aza matahotra ianao professeur. Efa eo ampandaminana an'izany mihitsy aho io. Mizara telo tsika. Aza manokana hiaraka amin'ireo fiara roa mpisavalala toy ny mazatra. Ianao sy ireo fitaovana saripady kosa manaraka lavidavitra aty afara miaraka amin'ireo mpiambina 4 ankoatra ny mpamily. Viva Radio nanolotra ho anao teo famonjena. Tantara nosoratany Lota Ravalomanana. Novelomin'ny Louise Ravelso Sinèse Faly. Miaraka tamin'ny Fetraobelina Ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baksarano Arvony. Famonjena. Tantara no totosainy maningotra. Renesinao rampitsony toy.